Olona sy tompoko vavy ankafaliana no iara-banantsika rehetra resainay ampanajana ao anaraka ny fandarana gasy mafoaka eto amin'ny televisiona malagasy. Ny vahintsika androany dia tanora mpianatra eny amin'ny université eny Votovorona dia tsy iza fa Toky Ravelinanosy. Toky Ravelinanosy dia ankizivavy mbola ao anaty fahatanorana tanteraka, mpianatra 4e année eny amin'ny université ny Votovorona eny, mianatra manokana manaraka ny lalam-piofanana chimie ary namorona sahady orinasa ho azy manokana dia tsy inona fa ny ASIT. Ny ASIT dia orinasa kely izay vao manomboka vao mitsangana ary mamokatra andreny antsointsika hoe céréales ireny raha izay no ahafantarantsika azy. Ny zava-bitany Toky inona daholo no dinga mpiofanana izay narahiny ary maninona izy no mandray anjara amin'ny salon de l'orientation izay karakaraina ety amin'ny école internationale Marify ety Talatamaty. Ny andidin'izay no entinay aminao androany ato anatin'ny gasy mafoaka. Izy no Ravelinanosy Toky, mpianatra 4e année eny amin'ny sekoly ambony Polytechnique Antananarivo na ESPA. Ny fianarana nataoko primaire za tao amin'ny collège Jean Berger Honnête Ambomiadana, dia lycée za tao amin'ny établissement Montfort Saint-Gabriel Anjomakely, dia parcours universitaire koa ao amin'ny ESPA Antananarivo, école supérieure polytechnique d'Antananarivo, manaraka ny sapapiofanana en mention génie des procédés chimiques industriels, parcours sciences et techniques de génie des procédés, DMS asao. Rehefa vita ny fianarany Toky dia lasa ingénieur en génie des procédés chimiques ny tovovavy. Rehefa vita ny 5 ans eny amin'ny ESPA dia voaka ingénieur en génie des procédés chimiques, dia raha ohatra hoe mbola mazoto sy maraka ny fahefana moa zany dia afaka manohy doctorat. Dimy mianadary tokony ho zanaky ny ray aman-dreniny, miasa any Ambatovy ny rainy ary mikarakara tokantrano kosa ny reniny. Dimy mianadahy dia za fahatelo. Petraka ny Antanety be Ambomiadana Ampongatsara. Vokatry ny fanabeazana azo ny tao an-tokantrano no ny fandraisana andraikitra amin'ny fanaovana rarady eny kely dia tia mahandro sakafo ity tanora ity, ka izay procédé izay no notrandray ny tamin'ny fianarana ka nentiny nanangana orinasa ho azy manokana. Safidy lalam-piofanana satria le resaka hoe procédé za tia resaka hoe mahandro sakafo aloha zany, zay zao ny hitako hoe procédé akaiky indrindra, dia tia mahandro sakafo zany dia lieko le izy hoe maninona moa raha tohizako zany le izy ataoko amin'ny niveau ambonimbony kokoa, dia nanaraka atao amin'ny génie des procédés chimiques dia nampiana chimie zany izy dia mahazo zavatra tsara kokoa, ohatra hoe reto produit aketo zao vokatra izay hoe génie des procédés chimiques izay nitambatra zany. Nitambatra zany le fitiavako hoe mahandro tia sakafo. Mbola ao anaty fahatanorana tanteraka Ravelinanosy Toky, na dia mbola mpianatra azy izy eny amin'ny Polytechnique Votovorona dia nisafidy hiasa tena. Mieritreritra hoe hiasa tena dia izay no nahatonga ana hoe manomboka tsikelikely zany amin'ny famoronana produit ohatra izao, dia moa koa izay eny amin'ny ESPA ampitaina message foana hoe micréer venao entreprise fa aza miandrina eny hafa foana, dia izay etika izay zany hoentinay fohizina isan'andro dia miezaka mampiatra le izy tsikelikely izay. Tanora malagasy mamokatra sakafo vita malagasy Ravelinanosy Toky. ASIT, vorona tsy fahita raha tsy eto Madagasikara, no anarana nampitondray ny orinasa kely natsangany. Le ASIT zany anarana vorona endémique à Madagascar, dia mba angalana référence amin'izay zany le produit tanora malagasy namorona anazy dia mba hipetraka zany le tantara hoe malagasy tondrana marika malagasy mamoaka zavatra tsara avy eto Madagasikara. Misy karazany maro ireo vokatra amboarin'ny Toky ka santionany ireo nasehony teto amin'ny école internationale Marify Talatamaty nandritra ny salon de l'orientation. Produit voalohany ASIT granola classique, produit à base na flocon d'avoine sy voanjo izy ity dia hyperprotéiné. Et ny faharoa
granola, choco de Lille, base-na flocon d'avoine sy voanjo dia chocolat, dia misy noix de cachou mampiavaka Madagasikara satria izay koa ilay tiana votra amin'izy hoe mpamokatra malagasy izany hoe tokony vokatra misy signature kely malagasy. Dia manaraka an'izay ny granola extra chips, granola base-na flocon d'avoine sy voanjo ihany izany fa nasiana tsiro hafa amin'ny alalan'ny fanampiana anazy chips banane plantain izay mbola vokatra malagasy ihany koa ilay izy. Dia natambatra izany ilay izy mba hanomezana sakafo feno antsika mba hoe une bouchée izany dia énergie ho antsika, protéine, glucides, fibres ary lipides. Tsy mora ny manangana orinasa, sakana lehibe no enti-manana saingy rehefa mikaroka sy mikiry dia tsy maintsy mahatsangana ary miroso hatrany. Problème aloha izany problème-na fond dia nanomboana anazy voalohany izany tamin'ny mois de juillet tamin'ny 2025 izany nanomboka anazy. Dia ambom-bola nanaovana voyage d'étude ny démarrena anazy. Dia ilay izy moa izany hoe mbola petit projet dia ao ny hoe matériel sy ohatran'izany dia tsy maintsy matériel tanetra aloha nalaina. Dia rehefa simba ilay izy izany dia tsy maintsy mitady vola mihoatra no hanamboarana anazy. Dia ny hatrehana anazy izany ohatrany hoe karazany hoe tsy maintsy mila fanampiana avy any amin'ny olo-kafa foana ianao. Dia ny anazy ao zokiko ny tena angalako fanampiana rehefa ohatra hoe sahirana kely hoe mila fond kely fa mba hampiana kely dia any amin'ny zokiko. Dia nefa tsy voatery hoe limité eo amin'ny zoko izany fa afaka hoe mivelatra amin'ny fiara-miasa amin'ny olo-kafa izany ohatra hoe misy miteny hoe karakara salon de thé izay ohatra fa mba mila produit ianao ohatran'izay. Dia resaka hoe fifanampiana izany ilay izy tsy mihafahafa amin'ny fanampiany hafa mihitsiny fa tsy mahavita tena rery. Dia izay ny sûrement ny tena anazy. Sehatra iray lehibe nanampy an'i Ravelona Nostoky ny fisian'ity salon de l'orientation izay nokarakarain'ny École internationale Marifa teto Faralaza talata maty ity ny faraky amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo volana Mey lasa teo. Nandray anjara taty amin'ny l'orientation taty amin'ny Marifa za satria ny Unicity izay union misy anay dia voasa taty dia ny filière misy anay génie des procédés chimiques industriels ao anatin'ny Unicity dia ny Unicity no nanasanay taty anatrika taty. Ankoatra ny fanomezana sehatra ny tanora amin'ny lalam-barotra dia manome toro-lalana ny mpianatra amin'ny asa ataon'izy ireo amin'ny ho avy ny salon de l'orientation karakarain'ny École internationale Marifa eto talata maty. Raha mahalala moa fa zavatra sarotra amin'izao fotoana izao izany manoritra lalana andehanana mpianatra anankiray izany. Fivitosan'ireo le asa maro dia maro ao anatin'izay nefa dia nisy ny stage de découverte professionnelle. Aorinan'ilay stage de découverte professionnelle dia ny ressources au salon zao. Orinasa maro no naneho tamin'ny alalan'ny tranoeva ireo sehatr'asa isan-karazany afaka hisafidianany tanora. Hita teto ohatra ny asa fanaovan-gazety, ny asa isan-karazany amin'ny resaka fiompiana sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivolo, ny asana transitaire sy ny maro hafa. Nizara ny start-up ny teto tamin'ireo mpianatry ny lycée tonga nitsidika ny salon de l'orientation Ravelona Nostoky ary naneho fa azo ny tanora atao tsara ny mamorona orinasa. Ho an'ny mpianatra zandry izao ilay izy fampahafantarana hoe mahazo manao an'izao hoe atombokany kely anie ilay izy. Fampahafantarana anazy koa hoe lalam-piofanana ohatra izao ny tsara raha ohatra hoe manam-paniriana amin'ny famokarana ohatra. Tombony ho an'ny mpianatra amin'ny fisian'ny salon toy izao ny fitafatafana mivantana amin'ireo matianina ka tsy ny kory teorika avy amin'ny mpampianatra intsony no hita fa fizarana traikefa avy hatrany. Ao anatin'izao dia mifanatrika mivantana amin'ireo le professionnel rehetra ny mpianatra. Tsy ny mpampianatra intsony no ifampiresahany fa dia ireo le resaka professionnel. Hitantsika izany tamin'ny nanomboka tamin'ny maraina teo anivon'ireo le stand rehetra teo ihany koa ireo conférence zay nisy.
mpianatra Amanarivony avy amina lycée teto Antananarivo sy ny manodidina no tonga nitsidika ny trano eva teto amin'ny École internationale Marifa Talatamaty. Tsy natokana samy rery ho an'ny mpianatra eto amin'ny École Marifa izao salon zao fa natokana kosa ho an'ireo établissement maro manerana n'Antananarivo. Misy eo amin'ny 20 ny établissement nasainy manokana ary 7 isaky ny établissement no tonga miatrika an'izao salon zao. De ambonin'izay moa de misy ireo le tonga mandalo na reny vaovao de tonga ihany koa. Isan'ireo mpianatra tonga nanatrika ity salon ity Randriamanana Irlanto, classe première S avy ao amin'ny lycée Talatamaty. Tena ilaina tokoa ny hetsika toy izao satria mampafantatra anay mpianatra bebe kokoa ny zavatra ataonay any amin'ny hoavinay zany satria misy ireo mpianatra tsy mahalala ny lalam-piofanana izay ataony akory rehefa vita ny fianarana eny amin'ny lycée. De mahafinaritra satria misy ny fianarana toy izao mikarakara hetsika toy izao de mankasitraka indrindra amin'ny École Marifa. Irlanto zao te hoe ho tonga inona rehefa lehibe inona no nofiny zany? Médecin. Maniry no ho tonga dokotera Irlanto ary mikasa no fianarana eny amin'ny Université n'Antananarivo. Za moa zany série S de efa fantako mihitsy hoe série S zany no série mety amina de lalam-piofanana mety amin'izay zany rehefa afaka baka de mianatra médecin. Nanampy betsaka ity mpianatry ny lycée Talatamaty ity ny fisian'ny conférence teto amin'ny École Marifa satria namelabelatra momba ny asan'ny mpitsabo sy ireo lalam-piofanana araina Dr Randriantso Eric Daniel. Lalam-piofanana zany arahana raha teo lasa mpitsabo rehefa vita aloha zany ny baccalauréat zay vao miditra amin'ny lalam-piofanana mpitsabo. Aiza ny mandeha dia ny Ankatso mazava ho azy aloha zany faculté de médecine Ankatso na Antananarivo. Misy ihany koa ny faritany fa raha ohatra Antananarivo zany dia ny Ankatso no resahantsika. Dia eny manao ny fianarana ho dokotera. Misy ny taona voalohany dia ilay iraisana. Ao no fifaninanana ny idirana taona faharoa dia eo aloha zany dia efa manomboka ny ady kely, ady sisika mba ho lasa dokotera. Fa rehefa lasa io dia mamita ny 7 taona ambiny indray dia 7 taona eo zany ao aorianan'ny taona voalohany zany hoe 20 taona zany fitambarana lalam-piofanana raha te ho tonga dokotera ny olona anankiray. Série D na série scientifique no tokony arahin'ny mpianatra raha te ho tonga dokotera. Raha hiditra any amin'ny sehatra ny fitsaboana aloha dia sivana ny ino tsy hoe dossier zany no atao. Dia amin'ny ankapobeny aloha raha ny tena marina dia ny série D no tokony tena izy raha eto amintsika. Fa misy fotoana arakaraka le anay fa série D aloha tena izy série C koa ndray manao fa série D aloha tena hoe manao ny lalam-piofanana ho mpitsabo. Ny torohevitra dia tena ilaina tokoa ny mahafantatra diny mialoha ny zavatra tianao atao rehefa aneriana. Izay indrindra ny antom-pisiny ny salon tahaka izao mba hahafantarantsika tsirairay hoe inona no zavatra miandry amin'ny zavatra anankiray indrindrandrindra lalam-piofanana ho mpitsabo ohatra ny resantsika eto mba tsy ho diso fanantenana rehefa avy eo. Satria araka ny tenena teo 20 taona vao vita le fianarana ka indraindray tonga eny tsefatsefany eny dia mihitsy an-dalana. Dia ny fotoana tahaka izao ny fotoana fanararaotana fanontaniana sy fijerevana ny zavatra rehetra mahakasika an'izany atao hoe lalam-piofana fitsabony zany fa mazava tsara izy vao zava tsara araka ny lazaintsika teo hoe inona ny dingana lalovana ho tonga amin'izany tonga mpitsabo zany dia izay hoe mampirisika antsika hanatrika ny salon tahaka izao satria any no tena ahitantsika fanazavana raha ohatra ka afaka manontany ihany tsika ny mpiasan'ny fahasalamana raha ohatra ka afaka mahita mpiasan'ny fahasalamana mifanerasera amintsika fa amin'ny ankapobeny ny salon ohatr'izao dia fotoana tena lehibe afahana manararaotra. Ankoatra ny salon de l'orientation moa dia fararanon-danonana teto amin'ny École internationale Marifa faralaza Talatamaty satria tamin'ity herinandro ity dia tonga nitsidika ny sekoly ihany koa Ramatoa ambassadeur vaovao ny Turquie monina sy miasa eto Madagasikara dia Ramatoa Halime Ebro Demirjan.
hira maredona avy amin'ny fiteny turka malagasy frantsay ary anglisy no niara-bany ireo mpianatry marifa ity ambasador vaovao ity tonga soa eto amin'ny sekoly taorian'izay dia nisy ny fitsidiana ireo kilasy garabola hatramin'ny kilasy famaranana mahatratra 300 eo amin'izao fotoan'izao ny mpianatry marifa nandritra ny fitsidiana dia nitafatafa mivantana tamin'ny ramatoa ambasador ny mpianatra voaresaka tamin'izany ny geopolitika ny lafy ny toe-karena ny sosialy ny kolotsaina ary ny fanabeazana turka lafy ny fanabeazana dia efa taona amin'ity izao no nandefa mpianatra manohy fianarana ny turkia ny sekoly marifa ary amin'ity taona 2022 ity dia mpianatra misy 570 no efa nanao fisoratana anarana amin'ny université turque ka raha afaka baccalauréat soamantsara dia anainga ihany koa makany Turquie amin'ny volana septambra ho avy izao. Mahafeteny pirenena maro ny mpianatra eto, isan'izany ny fiteny malagasy, allemand, espagnol, français, anglais ary turc. Manampy betsaka ireo tanora manaraka lalam-piofanana any ivelany ireo fifehezana ny teny vahiny ireo. Ho an'ny vahoaka malagasy, na mpianatra, na mpiasa, na ray aman-dreny dia manome fiofanana fianarana teny turka maimaim-poana ny École Internationale Marifa isaky ny asabotsy maraina ety faralaza talata maty ary azahoana certificat international izany. Tafiditra amin'ny fifandraisana ara-piralainy Madagasikara sy Turquie io hetsika io. Tombony ho an'ny mpianatra mandrato fianarana eto amin'ity sekoly laika ity izay tantanana Andriamatoa Bilal Demirje filohan'ny Fondation Marifa eto Madagasikara ny fandraisana anjaran'ny mpianatra amin'ny fifananana iraisam-pirenena. Voatsela akory no nakany Côte d'Ivoire ivolana mpianatra seconde sy itery mpianatra amin'ny classe première nanao tetikasa tamin'ny fifananana robotika. Nasehon'izy mianada any ramatoa ambassador teto ny tetikasan'izy ireo dia robot mandika teny tanana amin'ny teny malagasy, turka ary frantsay. Robot izay entina anampiana ny mona amin'ny fiainana andavanandro. Deny kely dia beazina anofy sy anana tanjona ny mpianatry ny École Internationale Marifa ka ankoatry ny activité parascolaire toy ny échec, ny lomano, ny karaté, ny art plastique, ny mozika sy ny robotique dia tafiditra amin'ny hetsika taon'ny sekoly ny salon de l'orientation ka andiany faharoa ity no karakaraina tamin'ny alakamisy 20 sy ny zoma 12 Mei lasa teo ity. Ankoatry ny trano eva natokana ho andreo mpiara-miombonantoka amin'ny sekoly Marifa dia naneho ny talentany teto ihany koa ny mpianatra ity sekoly turka ity nanomboka amin'ny préscolaire, ny primaire, ny kolejy ary ny lycée. Nahaliana ny maro ny resaka robotika ary ny tangoronan'ny mpianatra ihany koa ny start-up any Ravelona nosy Toky. Vinany Toky ny hahatonga ny asity ho orinasa lehibe. Vision zany dia mba lasa entreprise lehibe aloha zany entreprise dia ny etape voalohany aloha zany zao hoe mahavelona ny tenako mahavita ny fianarako aloha dia izay aho manitatra hoe mahavelona olona hafa zany amin'ny création d'emploi dia mba hitondra soa amin'ny firenena. Mbola tsy manana point de vente ity tanora ity fa rehefa te hanao commande dia afaka miantso ny tenany avy hatrany. Mbola tsy manana point de vente fa en ligne sur commande any dia natao hoe sur commande izy satria amin'izay mba produit frais no raisin'ny client zany satria izay zany le mampiavaka le izy dia raha ohatra hoe misy commande na tiana fantaniana dia manana numéro WhatsApp
038 69 434 46. Atsika tanora zany raha ohatra hoe mianatra zany ka tsy mba tsy interatsika amin'ny entreprise n'olo-kafa dia ndao atomboka amin'ny kely le izy le idée atsika kely iny afaka anaovantsika zavatra lehibe iny fa mila persévérance fotsiny le izy dia mila mahay miara-miasa amin'olona koa dia mila mahay mitady fanampiana koa fa tsy hoe vitako rery ity dia tsy tady fanampiana izany izy za. Dia ny hevitra atsika manandanja foana ny hevitra atsika fa ndao ho trandrahana. Tapitra ny fandaharantsika androany ankasitrana ianao tany an-tokantrano na tany amin'ny toeram-piasana ihany koa na ny eto Madagasikara na ny any ivelan'ny nosy izay manaraka an'ity fandaharana gasy mafoaka ity. Dia ho jerentsika vetivety alohan'ny sarahana hoe inona no toetra mampiavaka ny Toky Ravelona Nosy. Toky Ravelona Nosy tanora izay namorona ny asity dia mamokatra vokatra izay hoe mitondra otrikaina mampatanjaka sy mahasalama. Hitantsika tato anatin'ny gasy mafoaka androany na mbola mpianatra azy izy dia efa miezaka sahady manorina orinasa ho an'ny tenany manokana izay tena hoe tsara lay tahaka ho antsika tanora tsy mila hoe miandry manana diplôma dia izay vao hoe andeha hitady asa fa trandraho ny talentanao inona ny fahaizanao dia ampiasao hanananao orinasa ahafahanao velatra sy mamelon-tena. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany manome fotoananao indray ny ekipan'ny gasy mafoaka amin'ny heriny anoto izao. Eto Mpamaranana dia misaotra manokana ny Bobo Barber Studio izay nanao ny taovolo. Ny Bobo Barber moa dia etsy amin'ny galeria Rivo Andranomena no ahitantsika azy. Mandrapione.